Rosia, tanànan'i Saint Petersbourg. Tranobetranainy ao amin'ny nosy Vasilievski. Raha ny fahitana azy dia misy faritra roa ny trano. Ambony ny trano, ny tapany ambany. Tsipika izay tokony hampisaraka ny havon'ny trano amin'ny atsasany. Kely ny varavaran-kely ambany. Silisy varavaran-kely eo amin'ny havon'ny lalana asfalta. Mazava ho azy fa sy nikasany anao tetikasa toy izany ny mpanao maritrano. Eo ambanin'ireo varavaran-kely ireo dia tokony mbola misy elanelana sy ny fototry ny trano. Ny havon'ny fanokafana varavaran-kely ambany dia sy mifanaraka amin'ny ambony. Mitovy ny havon'ny fisokafana faharoa sy fahatelo. Ho an'ny firindrany maso, ny havon'ny fanokafana varavaran-kely ambany dia tokony hifanaraka amin'ny ambony. Efatra rihana ary telo samy hafa aby amin'ny fanokafana varavaran-kely ratsy tarehy. Mandefy ny havon'ny fanokafana varavaran-kely izahay. Andeha hampitaha, averina indray eo amin'ny havon'ny asfalta ny varavaran-kely. Trano tsara tarehy zany, pédiment, pilaster, stucco. Fa ny rihana voalohany indray mipoitra avy amin'ny tany. Ny fisokafan'ny varavaran-kely dia lehibe kokoa, nihena izy ireo. Tsy mifandanja ny havon'ny tapany ambany. Tsy mifanaraka amin'ny gorodona hafa. Ny fanokafana varavaran-kely amin'ny rihana ambany dia kely kokoa noho ny ambony. Tsy misy havony ireo fisokafana ireo. Izany tokoa ve ny tena fidirana amin'ny trano be mirentireny. Sara endrika ny tapany afovoany. Ary varavarana kely sy ambany toy izany sy misy lavarangana na tohatra. Eny, ny dina an-dalambe koa ny trano be rehetra.